Ilaina ny fandraketana ny tantaran'i Madagasikara mba tsy ho adin'ny taranaka mifandimby ranonambarany profesora Raymond Ranjeva androany. Antony anatotosana ny tantaran'ny mpanjakandrenam-ponomerina ao anatin'ny horonan-tsary iray ranonambarany. Ao anatin'ity horonan-tsary ity no ilazana ny zavamisy sy ny zavabita ny mpanjaka andrenam-ponomerina izay ivoaka amin'ny taona 2024 ka haharitra 20 minitra. Sibera Andrimazafa, Fetra Andrimanazara. Mbola marobe ireo zavatra mifamaofao amin'ny tantaran'ny mpanjaka andrenam-ponomerina kanefa isan'ny manana ny maha izy azy sy na firenena izy. Izay no antony lehibe ilana ny fandraketana an-tsary ny tantaran'ity mpanjaka ity sy mba ho fantatry ny rehetra sy ny taranaka mifandimby ny tena zavamisy sy marina momba azy ho ny profesora Raymond Ranjeva. Tantaran'i Madagasikara dia nisy ireo fanjakana lehibe maro mifandimby tamin'ny faritra maro tamin'ny fahagolatany tsy dikevitra izany ary tsy dikevitra fa andrenam-ponomerina mpanjakana Ambohimanga sy Antananarivo no voalohany indrindra teto amin'ny tantarantsika nanambara ampahy Beimaso teny Ambatomiatendro ny fiaikena fa ny rika no valapariana izany hoe firenena tokana voarafitra ao anatin'ny fanjakana tokana no hajoro eto amin'ny vonirika mba hiadana ny vahoaka sy ny amban'anitra. Isi arak'izany ny horonan-tsary nampoina ny rika no valampariako izay haharitra 20 minitra andrakitra ny tantarany andrenam-ponomerina manomboka amin'ity volana novambra ity mifantontosana izany ary itety faritra 3 samihafa. Androany nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny fisian'ity horonan-tsary ity izay natrehan'ny mpanao politika olobe eo amin'ny tantaram-pirenena sy tompon'andraikitra ambony maro eto amin'ny firenena.